Sabotsy fatelopolo ny volana Oktobra ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao ny MBS izao alina izao manasana ary anaraka ny fotoanan'ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Anisany miteraka fimenomenomana ho an'ny mpandeha sy ny mpamily amin'ny fahatapahan-dalana izay nitranga tao Antsabe lalam-pirenena faharoa Omaly. Ny fanoso tanteraka ihany koa moa tamin'ny fandalovan'ny Fromaly Karavalimanana ho an'ny Tomasina izany ka niteraka ayaho an'ny rehetra. Mitatitra misika ny andindiny izay Germano Menjanahary sy tokatra marolahy. Amin'ny lalam-pirenena faharoa izany hoe ny RN2 no misy anay amin'izao fotoana izao arak'izao iarahantsika mahita zao ny zavamisy ety amin'ity lalam-pirenena ity tsara patsahivina aloha fa nilaza ny filohan'ny repoblika tao anatin'ny fihaonan'ny farany tamin'ny vahoaka malagasy fa isy ny fidinana ifotony atao anatin'ilay fitokonana izay saika ataon'ireo mpitatitra entana vaventy na ny mpitondra camion izany dia nambarany fa hidina ity fotony izy ijery ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity zavamisy hitana ety an-toerana aloha dia ity toerana ity andry no nasiana fanamboarana hatreto izany hoe fanoloana ireo fantsona izay mpitondra rano mpanary rano maloto no atao amin'izany art déviation izany hoe lalana fiviliana ity atao ity tsy misy zany hatreto aloha ilay fanamboaran-dalana izay nolazaina sy nodradradradraina tao anatiny hoe fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy izay miteraka olana be dia be ho an'ireo mpitatitra izao zavatra mitranga izao fa dia hoy izay hoe aleo ireo chauffeur na ny mpamily sy ny mpandeha izay sendranay nondeha antanitsika hoe inona zavatra mitranga ity toerana izay. Zay tamin'ny efa 7h du matin zao zay nity dia hatramin'izao mbola tsy mihetsika hatramin'izao. Fa ino tena problème olo zay hoe misy lalana misy déviation izany io dia tsy fantatra ahoana lahoana io nefa ny tamatavo mandeha foana avy aty Antananarivo tsy mihetsika io mandeha kely 50 metres atsasakady ny adiny iray. Zany tomobile avy any Tamatave zany afaka mandeha mifandimby fa ny any Tamatave foana no tsy mandeha fa ny aty avy aty Antananarivo tsisy mandeha mihitsy. C'est un problème. Maraina zany mbola tsy mihetsika mihitsy. Tsy 7h du matin zao zay teo hatramin'izao miala tatsy ambany tatsy kely tatsy 500 metres zay vitanay nanomboka 7h du matin hatramin'izao. Fa nareo mitondra entana sa mitondra olona? Mitondra camion zay. Mitondra camion? Mitondra entana? Mitondra entana matara. Dia manahoana ny fahitanareo an'ilay dépense am'izay? Tena mitombo be da be tena sahirana be fa sao zao mbola sy sakafo zay hatramin'izao. Fotoana lany ninona sady hoe ona fomba fiasan'ny zalao. Toko zay fa tokony tonga tany Tamatave zao zay raha zay nilerany anatongavany tetsevatra. Nareo zany nonga tamin'ny firy teto? Tamin'ny folo teo Tamin'ny folo? Tamin'ny folo. Fa ino tena olanao aloha? Ohatran'ny misy déviation zany dia tsy fantatra mihitsy fa le ramble ataony zareo le vataka mety tsy ampy sa hoana fa mifanenao zany le tômôbila hono dia hoe tsy afaka le camion satria le tômôbila kely misisika daholo. Zay zany tena olanao. Le camion zany tena voasakana sa hoe le camion zany tsy hay mbola tsy hay mihitsy zany tena ho satria zay mbola 1 kilomètre rano zao te embouteillage ty am'izao. Efa enjakenjana ihany ny dépense fa nalanilany dépense misy zao natao eto zahatra efa nanomboka tamin'ny 9 maraina hatramin'izao mbola eto ihany. Dia hono nareo mitondra entana sa mitondra inona zay zao am'izao aloha vida makaty fa miverina vao mitondra entana. Dia lasa lany fotoana? Lany fotoana eto fotsiny zao tsy mbotao zao mbola tsy hitako zay vahaolana atao amin'le andamo reny mandamindamina fotsiny eo. Araka ny nambaran'ireo mpitatitra zany sy ny mpandeha izay sendranay moa zany nazavaindry zareo teo dia hoe efa nisy hatramin'ny Omaly ireto mpitatitra sy mpitondra fiarabe ireto no tafajanona eto miitsoka hatramin'ny entana izay tokony ho alefa any Tomasina araka izany sy ny hoe aka entana any Tomasina hiakatra ho an'ny andrenivohitra mitombo ihany koa ny fandaniana ao anatin'izany hoe fahatapahan-dalana amin'ny fanoloana ity fantsona mpanary rano maloto eto amin'ity toerana ity aza dino faratsahivina ihany koa dia niaraka tamin'ny fampanantenana ho an'ny fampidinana ny vidinentana ao anatin'ny 3 andro nataon'ny filohan'ny repoblika ny fampanantenana amin'ny fanamboarana ity lalana ity tamin'izany fotoana izany hatreto aloha zany dia amafisinay satria raha mahita zavamisy fa tsy misy mihitsy ny fanamboarana an'izao lalana izao aloha hatreto ary fanoloana fantsona no atao amin'ity toerana ity ary eto amin'ity toerana ity ihany no ahitana izany ary ity ahitantsika ny hoe ny fiara
be izay miasa ity moa zany a de fanaovana déviation na fivoriana lalana mba ahafahana manatanteraka n'ilay fanoloana fantsona no atao eto amin'ity toerana ity. Apatsahivina ihany fa antsoavo no ataon'ireo mpamily sy mpitatitra amin'ity lalana ity hoe amin'ny fanamboarana zay lalana zay satria raha nita tokoa de tsy misy mihitsy ny fanarenana an'izay lalana izay na ny entretien routier izay natao hatramin'izay. Ny lanja Sorabaventy ary nampiantso mpanao gazety kosa androany mponina teo amin'ny fokotany Mahamasina Atsimo. Ny antony moa dia noho ny fikasana olon-tokana andrava ny tohatra sy ny lalakely iray izay ampiasainy ankamaroan'ny mponina efa antaonany maro. Nzavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Tseken'ireto mponina eto Mahamasina Atsimo ireto ny fikasana olon-tokana andrava ity hatotobato fampiasain'ny mponina efa antaonany maro eto amin'ny fokotany Mahamasina Atsimo ity. Raha ny fanazavana dia milaza ho mahitahita sy mahafantatr'olona ambony eto amin'ny firenena ilay olona mikasa handrava izany. Efa maraina nefa ny fitarainana sy ny dingana nataon'ireto mponina ireto atany amin'ireo ambaratonga izay atsokajiny sainga nandamoka izany. Ny olana eto zany dia misy olona mividy ty tany ty. Olona vahiny avy eto tonga eto aminay zany ngamba tamin'ity taona ity zay tonga teto. Tonga dia hoe vidiny ty tany ty miasa mifaritry ny tany hatreo ihany. De ngamba kely tamin'le izy dia tadiavin'ny ravanatra aty amin'ny tohatrinay. Dia le olona tety amin'ny tsena anankiray ry ngamba tsy fantatry izay nazy azy fa nanao taratasy ny olona io hoe anasy ty tohatra ty. Nefa ny ty tohatra ty atramina be filatanana teto foana ny lalanay hatramin'izay navonjy olona be da be misy ty tohatra ty katra. Dia amin'izao fotoana izao zany misy olona mpiavy tonga tampoka eto aminay. Dia miseho tonga dia hoe analan'le tohatra tsy kehany fokon'olona eto mihitsy zay zavatra zay. Misy olona nanao ohatran'izay koa teo hoe amboarinay io dia vitantsika tsara. Kanjo ny mivita an'izy hatramin'izao fa 4 taona zay tsy afaka nandeha tsony na sy mivavady. Dia mbola hiverina koa ve ka ohatran'izay eto aminay tsy ekehany fokon'olona tompoko zay. Mba fa nandefa nametraka fitoriana zay tany amin'ny fokotany. Dia lehibe amin'ny fokotany moa tsy mety mandray amin'ny fitoriana mihitsy izin'ilay eto mihitsy zany. Nandeha tany amin'ny firaisany zay tany amin'ny délégué na ny baolina koa hoe tsy compétence say zany fa hoe makanesinareo any amin'ny firaisa any amin'ny commune. Tonga ny commune zay dia ohatran'izay daholo. Ay zary ny tany elenay mba mangataka manam-pahefana ambony zay mba hijery akaiky an'ity. Efa nametaka taratasy rehetrarehetra mihitsy zay hatrany amin'ny député ny lehibe ny fananantany zany hatrany amin'ny préfecture nina fa ohatrany teo zay zany miandro hoe alefaso ny aninareo fa tena dia le olona plus zay tonga tenenina aminareo fa hoe mpiasan'ny domaine izy. Tsy fantatrareo nga izy fa mpiasan'ny domaine dia mpiasan'ny domaine ve anao dia anao tsindry ohatran'izany aminay eto. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ity zava-misy ity araka izany ireto mponina ireto. Miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana indrindra ny kere mahazo ny mponina any atsimo amin'izao fotoana izao ny Amnesty International. Olona manodidina ny iray tapitrisa no mian'iza kere izay raha nitatitra navoaka ny Amnesty International hatrany. Onja lalaina Ranaivomanana, Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Miainao anaty antany sy ny nosary goavana ny mponina any amin'ny faritra atsimo Madagasikara amin'izao fotoana izao raha nitatitra navoaka ny Amnesty International. Ahitana izay vokatry ny fiovavan'ny toetrandro eto amintsika. Voahitsakitsaka tanteraka ny zoma olona raha ity trangany amin'ny faritra atsimo nosy ity no jerena. Ary mbola tsy hita lohatreto ny tena fandraisana andraikitry ny mpitondra hitadiavam-baolana manoloana izao fahoriana menjady amin'ny mponina ny atsimo izao. Raha nitatitra navoaka ny Amnesty International dia olona ray tapitrisa no miaina ao anaty kery any atsimo ary 4 sy iray alina amin'ireo no tena ao anatiny tsy fahampiana raha-tsakafo tanteraka. Efa maro amin'ny mponina no mitsoponena na vokatry ny tsy fisitsakafo. Fa ankoatra ny kery olana goavana miseho ihany amin'ny faritra atsimo ihany koa ny tsy fisindra ny fisotro madio, ny tsy fampiny toeram-pitsaboana. Antsoava amin'ny fikambanana iray isam-pirenena raka izany no ataon'ny Amnesty International mba hijerena akaiky ity olona ny kery any atsimo ity izay toa tsy voavoan'ny mpitondra mihitsy ankehitriny. Ny sitraka fitsaboana mahamaim-poana ny mponina amin'ny fokotany Antsahamasina commune Ambohidrapeto. Fantatra fa noho ny ezaky ny commune no nahavitana izao hetsika fanampinan'ny vahoaka izao. Asinandria Malala sy Andra Rakoto Malala. Ezaky ny commune Ambohidrapeto madiodio nahafahana nanome fizahan-pahasalamana mahamaim-poana ho an'ny mponina ao amin'ny fokotany Antsahamasina. Iara-malala tokoa ny fahalafosan'ny sara-pitsaboana eny anivon'ny mpitsabo amin'izao fotoana izao ka tsy mahagaga raha ho maro ny olona tonga namalo ny antso hoy ny sefokotany tao an-toerana.
Favitrian'le reny eto amin'ny fokontany izay edidiko dia mavitrika dia mavitrika. Hatreto izay efa mahita 80% aloha ny reny mavitrika tompoko. Ny antondiany eto izany dia mijery manantona ny dokotera dia manantona ny rasazy ihany koa dia maka hodikakana sy ny mijery tension tompoko. Ny hodikakana aloha hatreto no efa misy fa ny covid no tsy dia misy. Raha natao fanadihadiana kosa ireo olona tonga nanao fizaham-pahasalamana ireto dia saika ny kohaka, tazo ary sery no tena mateti-pitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Hitako hoe mety aloha ilay izy raha amiko manokana satria raha izay zao nandeha tany niteraka ny tozo izay tany amina Sera dia nampandavina vola be nefa ny ety amin'ny ety mety maimaim-poana mety tsy mandoa vola amin'ilay coronavirus dia tira hoe mba jerena sy zakely amin'ilay aretina be da be fa toy sy zakely toy zao voan'ny sery dia mikohaka dia ararotina misy azao la boan'ny taza dia mikohaka atao gripa eo mahavoana sady za miandro bassin eto ihany efa anatina dokotera dia mbola tsy tena sitrana tsara nalany teo amin'ny 75 izany efa fanafody kely ihany ny fanafody azoko tany nefa sady tsy tena mbola salama mihitsy amin'izao. Tsara trano mampatsiahy fa ezaka ny commune madiodio nanao izao ezaka izao tahaka ny efa nafatarana ny antokotima hatramin'izay. Ny pejin'ny kolontsaina dia notanterahina tao Manakara renivohitry ny faritra fitovonany ny hetsika tohitroky andiany faharoa hetsika ara-pombandrazana fanao isaky ny rotaona izy ity izay anamafisana ny fihavanana ny samy antemoro sy ny samy antanala fa ihany koa ny fihavanana eo amin'ny antemoro sy ny antanala ka ny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo ny volana Oktobra teo no nanatanterahina izany. Ny andinindin'izay ary tanteriny Fangisa Joselito MBS Manakara. Hetsika tohitroky andininy faharoa hetsika ara-pombandrazana aty amin'ny faritra fitovonany raha fampihavanana ny samby antemoro fosiny ano nanaovana ity hetsika ity tamin'ny andininy voalohany dia fampihavanana ny samby antemoro sy ny samby antagnala ary ny antemoro sy ny antagnala tamin'ity andininy faharoa ity ka teto apoditry ny hazo mahagaga izay nipoiran'ny fihavanana malagasy teto amplao ano nagnatanterahana ny fombafomba ara-bako rehetra nisy ny tsitsiky nagnasovana ny razany sy ny kozana ny tanymasiny ny afara tamin'ny fandavonana ao amin'ny sara soratry onofokena amin'ny tampihavanana ka ny mena lamba ny antemanakara ny tagna ny falafa na mioko ngaomby ka akoatry ny fihavanana sy ny fampihavanana dia nisy ihany koa ny dina izay ny raha agnaty morosy agnatanala teto zay tohitotsay moa dia fitoavana na kolotsaina atemoro zay nentina hamerenana ireo ason-drazana hamerenana ihany koa ny fihavanana sy ny fankatiavana ny firaisankina ho amin'ny firaisan-pirenena sy ny fampandrosoana izany rehetra izany sy hoe ny taranaka ankehitriny na nitanteraka an'izany fa ireo ray aman-dreny ara-drazana teo aloha izay nambara fa somary nangingina tao amin'izay noho ny resaka fanjanahantany sy ny resaka ara-politika indrindra moa fa ireo resaka mpanambola izany ankehitriny ary manaraka amin'izay dia nisy fepetra mamy nalay natady fo atsika zanaka toloro rehetra 70 taona miakatra dia handoa latsakemboka na handoa harambola ronjato isan-taona tompoko na ato anatin'ny faritra fitovonany zany na ho an'ny Madagasikara zany na hanivelany zany ka manana raha atemoro manana raha ampagnala dia samy mandoa zay ronjato dia nisy fifanakaloza-kevitra nataon'ireo ray aman-dreny ara-da fa fady ary tena fady ary fomba ny fitovonany zay ray aman-dreny ara-drazana zay ivengivengy entiny mpanao politika sy ny mpanambola miveziveza ka raha ohatra ka misy zay manana ny saloiny izy dia ireo zany magniraka fa ny ndrenony ny mpanjaka mena lamba ary ny mpanjaka tanatin'ny fitovonany dia natao hitana fatrange tompo ary io ray aman-dreny ara-drazana io makasika zay aram-bola atao zay hikarakarana ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo ato anatin'ny fitovonany.
matoa tanteraka izao toetroko zao dia mbola ao ny fitiavana sy ny fihavanana malagasy ary mbola velogna ihany koa ny soatoavina maha-malagasy hoy resultain'ny fédération des communautés royales traditionnelles de Madagascar izay tonga nagnatrika izao etsika arabako izao. Fiara fitaterana sprinter iray no tradoza teny ankisatra ampitatafika lalam-pirenena fahafito iny. Raha ny vaovao dia nandeha mafy ity fiara nitondra mpandeha ny alalavaka izy ary nanitsaka isatra. Tonga dia nivadika tsy nisy niainana fohy saingy maro no naratra ary efa nalefanao sabony teny Ambohimandroso sy Ambatolampy. Ankoatra ihany koa moa dia fiara taxi be iray 194 no nitafiala ny lalana ary nivadibadika teny Anjanahary akaiky ny Arrêt des Varans. Tsy nisy moa naratra fa saingy tsy nisy kosa ny ainana fohy. Tsy ho afaka hiatrika ny Seo Robotrex antaliny Estonia ny ekipa robotika malagasy fantatra fa ny talata faharoan'ny volana novambra izao no tokony hiainga ireto mpikatroka sientifika ireto ka izao nilaza ny tsy andeha izao indray. Goavana ny fiafiana sy ny ezaka vita tamin'ny fifaninanana roa izay tokony atrian'izy ireo. Nivadika hoditsy tamin'ny ora farany nefa nivaly ny fangatahana natao momba ny tapakila ahafahana misidina. Nilaza moa izy ireo fa indray andro any dia ankatoho sy tena anoana tokoa ny ezaka tao amin'ny fanatsarana sy fampianarana STEM ny fanjakana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena misy eto amintsika. Mitaky vahaolana avy amin'ny mpitondra fanjakana momba ny anefana ny indemnité de technicité izay anaovan'ireo mpandrara esika any amin'ny faritra ny sendika ny mpandrara eto Antananarivo na nisy patu izany. Sahirana ampiasa bokany trosa raha ny fanazavana. Mangatakaraka izany izy ireo ny amoahana ny décret mamaritra io indemnité io izay vahaolana efa tapaka no raisin'ny mpiasa. Akoatra ny fahatarany fandraisaka rano, miesika ihany koa ny mpandrarahany Fianarantsoa sy Toamasina makasika ity raharaha ity. Fanatanjahantena dia ho tanterahina ny 30 novambra hatramin'ny 7 volana desambra ho avy izao ny fiadiana ny amboarany Afrika ho an'ny firenena aty amin'ny atsim'ny Afrika taranja baolina kitra na ny Kosafa U17. Sambany no andraisan'ny Bariany Madagasikara ity fifaninanana ity. Isantatra ny lalao ataon'ny Bariany fiaonany amin'ny Lesotho ao amin'ny 15 ny Sesotho ny 30 novambra izao. Ao amin'ny vondrona ano misy any Madagasikara, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe hatreto. Tsy mbola misy fantatra kosa ny mpanazatra hiatrika ireto ekipa ireto raha ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia niverina ny hiboka ary mikantona mandritra ny 12 andro ny sampandraharaha tsy tena maika ao Moscou manoloana ny fianaka ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Andomiaratina sy Mathieu Prince. Ao anatin'ny ady manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 ny firenena maneran-tany. Lasibatra arivoskajo isan'ireo firenena tena hitana tranga be indrindra ny ao Rosia. Nanapa-kevitra raka izany ny firenena fa hiverina hiboka manoloana ny fitombon'ireo maty sy voan'ny Covid ka mba hafana misoroka sy mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina. Atao Moscou izay hiboka hatramin'ny 7 volana novambra. Mikatona avokoa ny sekoly sy ny trano fisakafoanana, ny toeram-pialam-boly samihafa izay everina fa tsy dia mahamaika sy tsy ilaina firy. Ny toeram-pivarotana sy sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ihany no isokatra raha ny fanazavany be an-tanàna ao an-toerana. Nasaina nanajanona ny asany ihany koa ny ankamaroan'ny orinasa sy ny sampandraram-panjakana samihafa. Raha ny taremarika, olona 750 no maty ary 574 alina no tratry ny aretina tao Rosia tao anatin'ny 420 ora. Tao Moscou nahitana tranga be indrindra. Mahatratra 3 alina sy 4 hetsy mahery izao ny fitamarany maty hatramin'ny atombohan'ny valanaretina raha ny tatitra nataon'ny gouvernement tao an-toerana. Nilaza ireo manampahefana samihafa fa mbola ambany dia ambany etapany vaksiny ka antony mampitombo be ny olona voa. Fiborina fanefa amin'ny tany Rosia ity. Nanamafy kosa tetsankila ny filoham-pirenena Rosianina fa tsy hisazona tsy fahafana mivezivezy amin'ny alina ho fitsonjovana ny toe-karem-pirenena tsy hitotongana. Ankoatra ny ao Moscou, nihiboka famitelony ihany koa Irlande amin'izao valanaretina andian'ny fahatelo izao. Nanakatona ny trano fisakafoanana samihafa i Autriche. I Danemarka ihany koa dia nanapa-kevitra ny ampiato ireo tsena tsy dia mahamaika ny filanimponina na ilay antsoina hoe non essentiel.
Tontosa soamantsarandroany teny amin'ny place de l'amitié Mbs Sabotsy ny fitsangatsanganana izay nokarakarainy antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika Antsimondrano nafana moa ny lalonana ary afapo tanteraka ny vahoaka tonga teny an-toerana. Zavandray Mahefa sy Tahiriny Aina. Ya araka ireny hitantsika tamin'ny sary teo ireny dia toy ireny misy ambiance tety amin'ny place de l'amitié Mbs Sabotsy etsika izay nokarakarainy ny antokotiko Madagasikara avy ao amin'ny distrika Antsimondrano. Tonga maro be ireo vahoaka avy amin'ny distrika Antsimondrano tamin'ity androany ity, samy misy nazo ny anjarany avokoa na ireo olona lehibe izany na ny ankizy izany na ny tanora satria maro be ireo fialamboly hita tety an-toerana tamin'ity androany ity. Andeo arahantsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo vahoaka tety an-toerana izay. Ay, mahafinaritra aloha le fiarahana taty androany satria efa mba elaelany koa tsy dia nisy asika matetetika loatra. Ato anatin'ity redynamisation ty moa zava-dehibe misy zao mba hanesehana kely ny team rehetra satria efa ho tonga ny fotoana mety tsy hiandry an'izany 2023 zany akorika izy tia satria efa be dehibe ny esika ny amin'ny manodidina rehetra ny ke dia mahafinaritra ny tety aloha dia ny fitohizany zao zany ny tena ferrarine zay ny ferrarine manaraka matona atao zao hetsika zao fitsangatsanganana zao dia ao anatin'le drafitra efa napetraka le hoe fameloma maso ny team ary dia isaorany ara fa ny tanora mihitsy ny natsapa tena hoe andao ry reto mba hivondrontsika aty Antsimondrano satria be da be zany ny ireo namana team zay mbola ny salasala hoe aiza izy ty tohatra mafy ty fiainany ty dia hoy zay hoe ny tanora ny tompony noavy tena derenay aloha zay ny team izy zany ny tena ohatrany hoe ny aloha nandeha mialoha zany nanetsika n'ity raharaha ty dia veriko fa aorinao tsy tsahatra tsontsontsony mihitsy ty dia hoy za hoe makasitraka reto tohizo le izy vonony zay zay le ray aman-dreny sy le reo le atao hoe RMDM vonony zay anohana anareo fa dia tohizo le ezaka rehefa politika andresana dia fahefanana olainako data forever zay. Tena afapo aloha tamin'le hetsika androany, mahafinaritra be ny firaisan-kina sy ny fiarahana rehetra mba hoe miala voly efa reraky ny rotorotom-piainana dia mahafinaritra be le hoe fakahita ty indray dia miaraka milalao dia manohana ny team zay efa ho avy ny fifidianana dia mifanohana hatrany. Fijeriko an'le hetsika aloha mafaly amin'ny antson'ny président Ravalomana mahafinaritra le hetsika raha amiko aloha aleoko miverina président Ravalomana azonao tany zany manisy fiainana tena misongadiny na asa zany na fitadiavana zany na fandriampahalemana zany aleoko miverina amin'iny aloha. Mahafinaritra ny zao fotoana izao dia ny hoe maneho ny firaisan-kina mahatimy sady maneho hoe tsy voatery olon-dehibe vao mandray anjara amin'ny politika sy maneho ny heviny amin'ny fiainana politika na firenena anankiray. Ny zavatra tena hitako hoe manan-danja ny ankizy tanora mandray anjara anatina antoko politika ho avindry zareo le izy dia mila mpanjina zany raha zay no tena anazy hoe rehefa ela be ray aman-dreny tsy ohatsony fa torintsika no dirige an'le firenena mila olona mba manana conscience hoe zao zany ny fiainan'ny firenena vao miditra anaty politika. Ya araka zany dia afapo tanteraka ireo vahoaka tonga tety amin'ny place de l'amitié tety Mbs Sabotsy tamin'ity androany ity etsika izay natao indrindra hampifondronana sy hampirahina ny vahoaka ao anatin'ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny distrika Antsimondrano. Betsaka ireo afapo betsaka ihany koa ireo nifaly sy nitondra ny fanonon-keviny makasika izay hoe etsika androany izay. Nitarika ary tonga nanatrika ty fitsangatsanganana nokarakarainy antokotiko Madagasikara teny Mbs Sabotsy ity ihany koa moa nisy olo-mavamahoaka Alain Ratsimbazavy nambara ny fatafitra tanteraka ao anatin'ny fameloma maso ny antoko ny hetsika tahaka izao dia nitanjona moa ny ampivondronana sy teny ampirahina hatrany ny mpikatroka rehetra fa indrindra ihany koa ny anamafiorina hatrany antokotiko Madagasikara. Toy izao ary ny fanampanazavana makasika izay.
tsy nataotao foana akory ny hetsika fitsangatsanganana tahaka izao ho nisy olomamahoaka tima voafito tao amin'ny distrika Anatsimondrano Alain Ratsimbazavy. Nambara fa ny fampifondronana ny hery tahaka izao ihany sy no ahafahana manarina ny firenena fa indrindra ny atokotiko Madagasikara izay antoko manana ny maizy azy eto amin'ny firenena. Ny hetsika sahala amin'izao dia maneho ny firaisan-kina ny mpikatroka atiko Madagasikara ary hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena miala voly tokoa ny ireo mpikambana ary tena ao anatin'ny fifaliana ny fotoana androany izay nahafahana nampiongona an'izay hoe mpikatroka atiko Madagasikara izay ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano. Ny tanjona dia nisy ny firaisan-kina mpikatroka aloha ary indrindra hieritrretan'ny mpikambana rehetra fa raha pitso ravaka pitso dia hiatrika fifidianantsika. Dikan'izay mila tambatra ny hery ka izay fampitambarana ny hery izay misy fomba maromaro zany anehoany tiko Madagasikara ahatongavana an'izay tanjona izay mba ho mpandresy itiko Madagasikara amin'izay fifidianana rehetra ho avy ao aoriana. Mazava ny tanjona ho an'ny atokotiko Madagasikara dia nikatsahana trano ny mahasoa ny vahoaka sy ny mpiarabelona. Itoeraka izany ny familoma maso ny antoko eto amin'ny distrika Anatsimondrano ary tsy hijanona izany raha tsy tratra ny tanjona. Asy ny antokotiko Madagasikara tao Toamasina tao anisan'ny tarika izany fihaonana izany ny filompanorana ny antokotiko Madagasikara dia marika ravalomanana sy niaraka tamin'ny bureau politique feno hipika ny efitra ny Magro tao Antanambao fahadimy tao Toamasina tao nandritra ity fotoan-dehibe ity. Fa nandritra ny fameloma maso izay natao ny antokotiko Madagasikara ihany koa moa tao Toamasina dia nisy ny fanambarana lehibe izay natao ny filomarika ravalomanana fanambarana izay nilazanty ny makasika indrindra ny seni. Toy izao avy hatrany ary izay fanambarana izay raha efa vonona sary. Dia anao fanambarana lehibe ho anareo ny vahoaka malagasy rehetra ny hery velona rehetra misy eto amin'ny firenentsika ka dia samy inareo maharitra tsara miaino tsara satria tsy natao antsika rery tsy natao ho an'ny hery MDM rery fa ny hery velona rehetra misy eto amin'ny firenentsika ary amin'ny anaran'ny mafoloha ny hery MDM ny tenako sy ny tiko Madagasikara ahy dia tonga aho manatrika sy mame voninahitra ny fameloma maso indray ny tiko Madagasikara eto amin'ny faritra Toamasina sy ny manodidina tonga eto ankehitriny ary ho raisiko zao fotoana izao anambarako ampahibe maso zany etaetan'ny vahoaka rehetra zany rehetra hoy aho satria tena maro anisa mihitsy ary tsy mivoaka malagasy rehetra fa mbola misy koa reo mpiara-miombonantoko amintsika zay maniry mba tena anana voaka malagasy ny safidy malalaka hoy aminareo hoe mahafoloan'ny antoko politika tiko Madagasikara ao sy mahafoloan'ny RMDM nanaovako an'izao fanambarana izao. Efa nambara fa ny andro sy izay iainako dia tena ataoko hoentina anasoavana voaka malagasy amin'ny fomba mendrika amin'ny fomba mendrika azo alaitahaka ary ahitana vokatra. Raha nanontany teo ny secrétaire général inona mahatonga anareo mahalotro izao dia mivaly ny tsotra fanantenana mananteny nareo fa mbola hisy fiovana amin'ny fiainanareo mananteny ianareo fa ny taranaka taranakitsika dia mba afaka andova sy igoka izany fampandrosoana amin'ny firenena izany ary efa nilaza aho fa manana vahaolana tolazaika anareo ny vahaolana iarahantsika malala tsara fa tapitra ny fotoam-piasan'ireo mpikambana anatin'ny seni amin'izao fotoana izao ny lalàna 2015/020
tamin'ny 19 octobre 2015 izay nametrahana azy ary dia samy miandry sy manantena mba hanana zany seni tena manana ny indépendance izany isika ary ina moa natao hoe seni ny atao hoe seni averiko ndray mandeha commission électorale nationale zay fotsiny olo tezahako faly indépendant tsy ao tsy indépendant reo seni reo ary zay ny tiako tenenareo fa nareo tsy niteny commission zany commission zany nanangana commission zay teo izy isy dia faharoa électoral fifidianana dia inona ndray national commission électoral national dia inona atao indépendant inona atao indépendant zay dia inona tsy ao inona tsy mahao azy ary inona tsy mahao azy dia raha io fehezan-dalàna io le nolazaiko teo hoe 2015 bara 020 zay narafitra tamin'ny 2015 dia zao ny tsy mahao azy enoy tsara raha ny andininy fadimy folo jerevana zao ny tsy mahizy azy voalohany ny président de république amin'izao fotoana zao io mino aho ary fantatro fa mbola rotsaka io ary raha mirotsaka koa dia manana droit nyendry olo ao amin'ny seni dia noho izany zany dia tsy indépendant io satria izy ao amin'ny fahefana dia hanendry olona samy zareo ihany nga vitan'izay ny sénat koa ny sénat na ny antemeram-pirenena dia mifidy olo anankiray ko aniza ny sénat 100 isan-jato anazy ao amin'ny fitondrana daholo no izany zany tsy maintsy olona mpomba amin'ny fitondrana koa ny ao ny fahatelo ny androm-panjakana toy ny antemeram-pirenena na ny député misy an'lerangaty misy azy reo zao ny mpanohatra ao dia hifidy olona anankiray koa ho ao amin'ny membre ny seni io zany le commission électorale nationale atreo fotsiny aloha nresahako mbola tsy asiko indépendant commission électorale nationale fotsiny aloha hatramin'izao nga vitan'izay ihany ny ACC le azo raisina fa tsy mitombony lozy izy koa dia mbola manana droit izy koa mbola manana droit hoe hifidy tamin'ny herinandro iny dia resabe mbola manana droit hifidy ihany koa izy ireo olona anankiray dia mino zany tsika fa mbola olona zareo ihany eo dia raha ireo fotsiny jerevana dia hita fa tena mirona amin'ny tsy mahay indépendant azy ireo raha ny antsom-panjakana hafa ihany koa toy ny zareo amin'ny magistrat dia manana droit ihany koa izy hifidy zay olona anankiray hoatolony eo resabe zay tamin'ny herinandro ambony iny hoe efa lany ara dia efa tsy metimety amindreo dia averina indray fividianana toeran'izany koa ny eo amin'ny ordre des journalistes ny ordre des avocats nisan'izy rehetrarehetra ireo zany olona sivy ka dia noho izany miantso ny hery velona rehetra eto amin'ity fireneny ity aho mba samby heritreritra fa tsy indépendant mihitsiny zay seni hitranga eo na fomba ahoana na fomba ahoana ny teny an'izany aminareo amin'izao fotoana izao milaza an'izany fa mahita marina ka raha tiana ny ananatsika fifidianana malalaka ary eken'ny rehetra mivoaka mpifidiananao na hoe crédible ny filazana azy dia tsy maintsy hoe verina zay fomba namboarana ny firafitra zay olona tokony ho ao satria raha ny président ny république izao fotoana izao milaza hoe tiany ilaza koa ny eo amin'ny any hoe tiany fidiana eo ao
dia neny zareo rehetra voafidy zao fa firy isan-jato moa 118 151 tonga dia lany ray mipoaka fotsiny zany fa nazy rehetra dia milaza aminareo eto milaza mivoaka malagasy rehetra milaza aminareo andro reo mpiaramiambonantoka rehetra mpamatsy vola rehetra fa mila fanamboarana re ny firafitry ny seni satria io no tena ikirakira sy laza ny voka-pifidianana ary efa vity zay a dia alefa makany amin'ny senika na manao fitoriana ary tsika tamin'ny deuxième tour na premier tour hoe azo raisina fa tsy mitombony noho izany isika indrindra isika ataontsika Madagasikara isika ataony RMD dia mangataka sy manao antsoavo mba isiny zany fikonan-doham-pirenena zany na ny concertation nationale adihevitra io ho an'ny rehetra mihitsy sakanavaka na ny mpanohatra na ny toanana tokony isy zany ny concertation nationale na ny atélé nationale mba ahafahana fanaraka tsara hoe reto ny tena olona tokony ho ao fa tsy ho anazy daholo inona nanaovana ny tsisy ilana ny fifidianana io raha ireo firafitry ny zavatra ho avy eo sivy ny isan'ny olona zareo sivy ny olona tokony apetraka eo a dia sivy zany anazy daholo dia lazy ireo rehefa avy eo hoe zao foka-pifidianana mba henonareo tsara moa ry vahoaka malagasy ry masivo ry solotenan'ireo firenena petraka eto Madagasikara sy ireo coordonnateur résident zay miasa eto Madagasikara fa raha nitarainy izahay hoe fenosoka amin'ny fifidianana tsy marina io za zao mihitsy nitondra an'ilay preuve nakany amin'ireo masivo reo hoe tany ambohipo agny e ka tena izao miprofo zao zareo vao niaiky ary araky voalaza mihitsy ara dia nilaza sasiny hoe zay nge tena nahita fa tsy lany io fa mba isin'ny filaminana dia natao zay alany azy lozy hitanareo amin'izany l izy zao vao manenina tongotra aman-tanana ary tsy nivoaka malagasy akory no natonga an'izany a fa le fitantanana mitongilana ka zay nanaovako antsoavo amin'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy raha mbola io firafitry ny senia amin'izao fotoana zao io natao a aza manantena hitan'izany fifidianana malalaka mangarahara ary ekeny rehetra zany ianareo solombavambahoaka fantatro fa manana adidy lehibe ianareo mba mangataka ny fanovoana ny code électoral eto amin'ity fireneny ity ianareo zay mpiara-pirenena nareo le société civile zay manara-maso ny fifidianana afaka mitenareo mba atovy re mba ajereo re ianareo masivo mpamatsy vola ary ianareo indrindraindrindra zay misolo tena mipetraka eto Madagasikara any SADC Union africaine Nations Unies ny COI ny OIF eno izao tenina izao eto amin'ity toerana ity ilaina ny fanaovana mazava tsara mba eken'ny rehetra ny fanamboarana any commission électorale nationale io indépendant ekena ny voka-pifidianana rehefa avy eo ary tsy hisy tsony ny savorovoro tsy hisy tsony ny ayay fa tena isafidy amin'izay safidy ny vahoaka ka dia ny tanjony zany dia mba ho fifidianana marina eken'ny rehetra ary afaka hisoroka ny korotana zay mety hitranga amin'ny fifidianana io fanamboarana sy fandrafetana vaovao ny siny io fototry ny olana tanteraka sy ny olana rehetra ty ataon'ny firenena ny fisarana avy momba ny lalam-pandrenana sy ny vomiera pirenena mahaloe tena misanana ny fifidianana na ny seni zany io ny professeur Mbs Sabotsy mendrika ho sazina mihitsy izy ireo noho izay fomba fiasa tsy mahomby ka mamboly korontana izay ando miaratina sy Mathieu Prince
tsy nitondra fa tsy fanakorontanana ny firenena ny fijoroany HCC sy ny CENI. Rangory fototry ny afo ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana teo aloha hoy Mbs Sabotsy. Noheverina hitondra fiovana efa miterana tanteraka ny firenena no ataony. Raha ny ankisy fa ny Vaovao no tokony ho landry tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay fenosoka tamin'ny fisian'ny doublon anarivony raha ny fanazavany tsy mpanao politika ity hatrany. Tsy azo ekena ary mendrika ho saziana ny olona tahaka izany. Zay kirakotoary seny ve mba matory zao rehefa alina. Ny aikeneny izy ve fa raha valomanana ny lany tamin'ireny fa natahotra hony izy. Amiko ireny fanetry be ny firenena tena fahavalo-pirenena reny ny tena namotika Madagasikara. Taranak'ireny ray manontolo tsy manalala ny joro mahitsy tazarana angady fa mivilavila otra ny biby lava mena rana. Iny zany erika mpiampianatra nefa reny mpampianatra reny. Ny mpampianatra nefa natao hitondra fahazavana. Zany ny zavatra nataony. Ary ny mamba rehetra tao poraitsiko mbaminy matory reny ny zavatra niseho. Toraka zany koa CENI io. Ny lalam-pifidanana iny tena bazin'io fifidianana maloto eto amintsika reny. Tsisy zay tsy nalala an'ireny doublon karakara indreny. Tsisy zay tsy nalala hoe mpanonga mpanjakana zareo Izany tsy malala eto ambonin'ny tany. Izany tsy malala fa mpanonga mpanjakana dia mbola mitady hanonga mpanjakana indray dia iverana eo. Amiko zany manko tsy mendrika atao enao ny loatra an'izany. Mpanimba firenena. Reo ny tena mamotika ny firenena. Faza fandrebireby samy nosorandreny menaka ozy ny fitenena samy mianatra. Nareo seho manam-pahaizan'ireo nareo mpampianatra ireo mba retompoko manao marina. Voalohany kianiko amin'izany dia le Jean Kirakotoary soa. Tena tsy mety ny zavatra nataony. Efa pitenao firenena dia zay anao vao miteny hoe fantatra nefa tsy lany izy. Fa natao ohatr'izay hoe mipotika amin'ny firenena izy zava-doza izy eo amin'ny firenena. Haute trahison zany. Nefa ianao mpanao lalàna. Toraka zany izy menaka afo tao amin'ny CENI sy tao amin'ny HCC. Haute trahison zany. Mentsika enjehany zany. Entitra ity mpanao politika ity raha ny laza fa tsy misy tokony ilanan'izy HCC sy ny CENI intsony eto amin'ny firenena raha tiana ny tsisy ny korontana intsony. Raha ny zava-misy amin'izao mantsy tsy azo antenana velively ny ampaleotena ireo rafitra ireo. Toa ny ekipan'ny fitondrana avokoa mantsy no mandrafitra izany hikatsana tombontsoa manokana sy fiomanana sahady amin'ny fifidianana manaraka raha ny fanazavana trany. Tonga retokana fotodrafitrasa iray izay natsangany androany tao amin'ny fokotany Andranomena ny solomavambahoaka voafito tao amin'ny boriboritany fahenina Todosoa Andriamampandry Nzavandriamaefa sy Tahiriny Aina. Toy izao amin'ny sary izao ny faharatsiana sy ny fahapotehan'ity tetezakely iray be mpampiasa indrindra eto Andranomena ity. Antonany maro no nisedra fahasaranana sy fitaintainana ireo mponina satria miteraka voka-dratso maro ateo amin'izy ireo ny tsy fahatomombanana teo amin'ity tetezana ity. Nanomboka androany sy niatsaro tena ho afa-doza sy milamin-tsaina ireo mponina satria namaly ny antson'izy ireo ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry ary tsy nikely soroka nanarina sy namitatsaka ny sy andavany ity fotodrafitrasa ity. Fisaorana sy fankatselema na fakasitrana no totra ny solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry satria vao nitarina tany ny fokon'ny Andranomena dia tonga izy nidorododony jeriny zava-misy ary dia simba tokoa izy zeny ta voalohany ary nisy olona naratra teto ampotsenzay keo nisy fanendahana ny mponina teto koa dia sahirana satria rehefa anday antiren'ny 4 ty andeha montsy fiasana na montsy asa dia voatery modina rembatere vao mandeha amin'ny ren'ny 4 io zao ny olona afa-pahasaratana satria velatsara tetezana manaraka izany keo dia ny mponina rehetrarehetra tamin'ny tanàna ity dia falitsakavo tokoa nahitan'izao zavatra vity zao hita tokoa fa tsy hoe ny lalàna nataony député kanefa hita fa nitsinjony vahoaka tokoa ny député Todosoa Andriamampandry ka nanatanterana zao fotodrafitrasa zao noho izany anjaratsika fokon'olona kosa no mitaiza sy mikosakosaka ty fotodrafitrasa ty zao matsy ny tena mahavoan'ny olona rehefa vita ohatry ny fotodrafitrasa dia faly kosa hoe navita fa tsy misy ny fanatanterana sy fa nikojakozana azy dia anjaratsika zany mikojakozan'ity fotodrafitrasa ty mba haritra mandrakizay. Ary ankehitriny izay vahoaka dia faly sy miravoravo fa satria na ny loto tamin'iny tatatriny arany dia tena naloto be iny tatatriny. Ankehitriny izao hitatsika vahoaka fa tena madio tsara ny tatatra
madio tsara ny anina na pipi ara tena misy amin'iny tena misy betsaka mihitsy pipipi amin'ny sisin-dalana iny zao izy tena hitatsika fa tena madio tsara ka de miravoravotsika vahoaka amin'izao fa na me foto-drafitrasatsika député Atodisosy notokanana ary natolotra ny vahoaka teto Andranomena tamin'ny fomba ofisialy androany moa ity hatetezana ity tsy miova ny targetra hoy ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry dia nitsonjovana hatrany ny vahoaka sy ny mpiarabelona ya tsara zava-mitsika ihany a fa ny solombavambahoaka dia tsy mpanao lalana tsy mpanao tetezana tsy mpanao bassin fa misolo vavan'ny vahoaka izy a dia miaro ny vahoaka ary manao lalàna ary manara-maso ny gouvernemanta nefa mamolo-pirenena ny tena sy noho ny fangatahany mponina dia mijaly izy ireo a satria tsy nisy nijery mihitsy ny mpitondra dia sady tena irain'ny mponina le izy a no mitondra ratra ho an'ny mponina dia zay indrindra no izay fahasalana mponina izay a nahatonga ny tenako a nanao an'ity a tamin'ny volaposy a maty teo a mba ho fitranjovana ny mponina Andramena sy ny manodidina ary eto a tsy Andramena ihany fa manerana ny fokontany Ambohimanarina dia manao izay mety ny tena zany a mitondra ny anjara briky izay fahasoavana ny men'Andriamanitra dia zaraina ho an'ny vahoaka na ny fidy na ny tsy ny fidy dia anaovako daholo zany a koatr'izay koa dia mbola mijoro foana koa ny tena ho an'ny fahasarana izay mahazo ny vahoaka dia tsy maintsy mitabataba miaro eto vahoaka sahirana eto ny tena zany a ary zany ny itiavan'ny olona ary zay madéputé Totosoa amiko a ny fahafantaran'ny olona dia miaro ny sahirana miaro ny mahantra ary mijoro zany raha misy manao ny tsirariny eto amin'ity firenena ity a dia tsy maintsy miteny a ary miaro an'ireo vahoaka ireo a ary tsy zany hoe miaro ihany amin'ny vava sy ny fihetsika fa dia mitondra ny asa soa sy zao foto-drafitrasa entina izao efa fanaon'ity solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boribory-tany fahenina ity moa ny manao asa sosialy tahaka izao mirongatra izay tsy izy kosa ny tsy fandriam-pahalemana manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao ka isan'ny mikakaka amin'izany any amin'ny faritra mena be indy araka ny nambaran'ny zanaky ny faritra iray tafaresaka tamin'ny Asitandriamalala sy Andry Rakotomalala mampivarahontsana tanteraka ny trangana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Mahabo faritra mena be iny atao anatin'ny iray volana teo eo izay isan'andro misy ny fanafiana amin'ny tampiadina ataon'ireo jiolahy dahalo ary tsy vitan'izany fa mbola misy ihany koa ny abibiana tsy roa amatany ataon'ireo jiolahy voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra ary fantatritsika tsara fa ny faritra mena be tena miaina ao anatin'izany atao hoe tsy fandriam-pahalemana tanteraka izany nandritra amin'ny fotoana efa lavalava ihany fa izao amintsika amin'ny resaka izao dia tena tato anatin'ny ray volana isaky ny alina eo amin'ilay commune urbaine eo amin'ny chef-lieu-n'ilay district any Mahabo dia isaky ny alina dia misy pogasy misy olona voatifitra fananana voaroba na omby io na entana trano io dia faran'izao koa dia ao anatin'izany dia ny hoe misy olona indray tapahana ny lohany dia esorina ny masony sy ny taovany zavatra tena tsy mbola fahita tany amin'ny toerana misy anay iny zany fa dia ny tranga tsy tranga ray akory fa tena tranga maromaro vehivavy velona samborina esorina manta zao ny masony ny ilany azony zalahy dia ny ilany nisy olona naheno dia avitra le ramatoa fa mampalahelo moa roa andro aorianan'izay izy dia maty indray lehilahy matanjaka 30 taona mpitarika posy mody amin'ny hariva tsy tonga any an-tranony maraina ny vatany amin'ny toerana hafa ny lohany amin'ny toerana hafa tsisy maso tsisy zany ny zavatra misy mampametra-panontaniana ihany ny tranga toy izao hoy hatrany ity mpanao politika sady zanaka faritra mena be ity afantatra fa rehefa misy ny hetsika ara-politika izay ihany voatazana hoy izy ny mpitandro ny filaminana fa rehefa hiary ny vahoaka sy ny fananany dia tsy hita tapitra ny fampalalam-baovao ny MBS izao alizao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahanao rehefa avy eo ny Global News aorin'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ry hononan-tsary mitondra ny lohateny hoe de suicide squad ny sampana fampalalam-baovao ny MBS araka izany mameho fotoana ho anao amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko